Mandray anjara mavitrika eny amin'ny tsena be iraisam-pirenena ho amin'ny toe-karena eny amin'ny tontolo ambanivohitra Fermada tanterahana eny amin'ny kianja Maki Andotapenaka ny 3 hatramin'ny 7 Aogositra 2024 ireo fikambanana tantsaha toanan'ny fandarana asa eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Zany Madame Laiko solotenan'ny fikambanana coopérative Jetpra Rivonimamy. Zay jeune entrepreneur de transformation des produits agricoles nahitana anay any Taboka Rivonimamy. De jeune nofan'ny Formaprod de amin'izao zay efa maleo tena tsara afaka manderery amin'izay. Ny coopérative Jetpra manao fampiratiana atao Fermada zay zao de misy ny vokatranay ato ny chips vita amin'ny saondro de chips vita amin'ny akondro de misy ihany koa ny chips vita amin'ny vomanga. De izay koa de manao ny transformation ana fruit ho lasa divay. De ny vokatra nentinay androany zao ny divay vita amin'ny tapis. De misy koa ny divay vita amin'ny rotra. De mbola mamokatra divay akoatran'izay fa zay aloha nentinay aty amin'ny Fermada androany. De misy koa ny confiture mananasy. De akoatran'izay misy ny vinaigre vita amin'ny akondro. De manasanareo hitsidika ny pavillon 49 amin'ny Formaprod ny ahitananay amin'izao eto amin'ny Fermada. Otina le kafe le. Rolamo zany narako nampiofan'ny Formaprod avy any Mourmania district Anambositra. Commune Kiazan-Drakefina misy ana. De fikambanana misy anay fikambanana Mamsoa. Le nazahoanay le vokatra zasy le fahatongavana eto de le voalohany indrindra moa zany le nampiofan'ny Formaprod na formation tsara. De misy sena goavana ohatr'izao de soy zareo misy vokatra avao aminao satria nahazo formation ny amin'ny fitazana mamitantely. De zay no mahatonga le ho zany ahafahana mivoaka mamoaka le vokatra nompiana. Tena fiompiana ara-teknika mihitsy nampiofan'ny Formaprod. Mahazo vokatra arakaraky ny reniny tantely izay ananana zany arakaraky sy miaky toetrandro koa le izy. Karaha tsara le toetrandro de anatin'ny 1 mois manana tantely 20 ny tenako de afaka mamoaka ny azo 100 litre ny otoko androany. No manana tamin'ity tsena goavana ty. Atreto zany le tsena tsara le tsena. Mandefa roa alina zao am'izay am'izao. Le kalitao ny tena efa tena magnaraka le kalitao arakaraky le nampiofan'ny Formaprod. Manaraka na le fitaovana angalana azy extracteur mampiasa le réfractomètre tena ara-dalàna e. Na le bidon efa tena le fitaovana sinay anazy tena efa fitaovana madio ara-pahasalamana mihitsy. De manentana antsika vahoaka zay manariky ny tsena mba hividy fa tantely tena ara-dalàna ara-pahasalamana zany mety amin'ny tanoran'ny fahan'ny Formaprod. De manentana antsika mba hividy ny Fermada Tananarivo. Tonga soa ato amin'ny standin'ny Agnalanjirofo. Zay eto zany de miaraka amin'ny projet Formaprod zay misy ny tuteur sy ny jeune nampiofan'jareo. De misy vokatra maro zany nentinay eto. De Agnalanjirofo zany ao ny jirofo, vary, misy vary gasy sotrany aminay de manana reto zao nasongadinay amin'izao. Vary manitra ry jasmin de ry noir reto. Ankoatran'izay ndray mbola mamokatra ovy ala zay de ovy ala mena, akondro bitavia, voantsokona. De misy ny voanio de misy ny cannelle jirofo, voana jirofo zao reto. De misy poivre. De manana olive be da be zay. Le jirofo zany de miaraka amin'ny
huile essentiel. Dia misy ny cannelle non gratté reto. Dia misy cigarette izy ity fa indrisy ny oragnandro zay ny betabeta agny dia tsy natondra le cigarette. Dia ato misy vargasy. Mbola manitra eny vargasy mena reto. Any aminay misy an'ireto. Dia ako zay le fagnanasan-tagna. Dia reto zao ny vokatry ny échantillon asan-tagna any aminay. Pavillon misy anay zao atao forme prod dia magnentina ny ampitsidika zany hanararotra. Sa fotoagna fagnanararotrana zao amin'ny foire fermada zany ny fahitana karazana vokatra zay tsy fahita amin'ny andavanandro fa ny foire no fotoagna fagnararotana ahitana ananjy. Ka tongava amin'ny standina Lanjirofo zany mba hividy mihitsy izy mba atao souvenir. Indrindra zany vary reo mividiana vary riz noir atao mahasalama. Tsy dokam-barotra zay fô tegna voajanahary mahasalama ny riz noir. Claude Ruffin, vice-président régional ny tragno Bentasa, vadivavy fitovinagna, membre coopérative Komami, manakara miray, dia producteur na café. Dia mahazatra anay hatramin'izay faharazagna, dia le mila café, dia mitoto café, dia mivarotra café, dia mividina café amin'izay rasy. Taty afara zany zay eo amin'ny 3 taogna izay niara-miasa amin'ny défi. Satria iahy agnatina groupement tragno Bentasa, dia miara-miasa amin'ny défi zany zay. Dia défi ma zany manoagna anay satria défi programme mpanjakana ministère fambolena. Dia manoagna anay izy ara-pitaovana, ara-pahezana, ara-bola. Dia ivoahany reto zavatra ampelantagnanay reto. Ny cafénay zany amin'izao fotoagna zao dia mila café zany zay producteur. Mila café dia mikotrana café amin'ny pilpez amina machine io mandeha amin'ny panneau solaire. Dia tonga voie humide. Dia voie humide lavena sara, dia sasana sara, dia atapy. Andro raiky izy mitapy masoandro, andro raiky izy mitapy ao agnaty tragno. Dia vita zay dia maigna sara izy broyena amina machine araka le vola dingana faharoa. Dia vita broyer izy dia karangaina, endasina zany. Dia vita endy izy dia asofoka an'le machine misy an'tony. Dia tamin'ny voalohany zany ity machine azonay tamin'ny herintaogna nanomboan'le coopérative. Dia namoaka an'ireto zany zahay. Dia amin'izao fotoagna zay zany ny manoagna ihany zany défi amin'le zay filana tadiavinay mba hagnaraka an'le fenitra ara-dalàna sara retra-pirenena. Zao zany zahay nazo machine mamoaka an'ity. Misy arina mazava sara amina ordinateur eto. Manaraka an'le fenitra sara araka kalitao. Zao izy mivoaka zao zany. Zay zany lalagna nombanay dia faly zany zahay dia tonga eto amin'ny foire fermada mitondra vokatra eto. Dia ezaka zany défi efa nampagnategnanay ty défi hoe anangana point de vente eto amin'ny faritra amin'ny renivohitry faritra mba hivarotanay ny vokatra. Dia tonga zany zahay mandehatrika amin'ny foire fermada dia mahalafo eto. Mahalafo tena mahalafo eto. Faly ny fonay zany amin'ny fanoagna ny défi anay, fanoagna ny fanjakananay. Engane mba hitohy mahatranyatrany lay fanoagnana. Ary ny défi magnanotoagnana zao satria tragno Bentasa amin'ny resaka eto 3 filière zany ny nanoagna ny défi anay. Dia satria tragno Bentasa pitarika agnatiny ao dia tokony agnatin'ny filière rehetrarehetra no agnasiana zavatra ohatran'ny tony fa sapetraka amin'le filière telo ihany. Dia amin'izay isika tonga da mivoatra tonga da lasana. Ary ahy asimbosigana vadivavy fitovinay tena handroso be satria be dia be mivokatra aminay agny. Ka raha mivokatra aminay agny misy coopérative ohatran'ny tony selasela dia mipoka 3 ans farafahelany. Amin'ity zany zay machine anankiray ity zany mamokatra, le machine mamokatra 3 tonnes par jour amin'ity raiky ity. Dia défi zany zao efa magnano tragnonay zany izy ao tragnona magasin 100 tonnes anankiroa. Sy eritreretina hasena an'ity stockage ity satria azonay vatraka iahy leader hoe misy café ho azo misy emeritaogna. Ary misy tere voie roa, 2 voies zany ny café, misy voie humide misy voie séché. Dia raha manandray be expo vao avy nagnano contrat zany zay tamin'ny lasineny maly signé hoe raha manandray be andraiky vokatrinay cerise rouge 10 000 ariary le kilo sara zany zay 10 000 ariary zay tamin'ny Stabex mamoaka 4 kilo pied raika ça fait raesy pied raika zany am'le kilo 4 kilo am'le 25 000 francs le kilo ny café à voie humide donc raesy le pied donc zany c'est sara be zany
tena sara be mety ambonimbony vanille misy io fiera misy eto mpamokatra kafe zany amireto zavatra reto 60 grammes ty de valorive ty zany a ohatran'izay avao koa ty zany fa sachet de 25 grammes folo ty tamin'ny taloha de zaho zany nazy machine sara tere de fa mivoaka am'izao tena mahazo tombony ay talohany ay kilon'ny café nay enina arivo zao aminazy tolo zany eo amin'ny roy alina ny kilo farafakeliny c'est riche rouge ne ambarako anao zao 25 000 francs le kilo rouge donc zany amin'ny vert izy zany voatoto eo pas moins de 100 000 francs le kilo roy alina rial le kilo donc sara be de coopérative anazy zany zao sara nzava zany coopérative anazy zany amizao dimy arivo sy ray alina riary no akan'lay coopérative an'le café am'le producteur sy lasaka an'izany zay zany de avantage n'le producteur be de be misy zany manasa antsika client zay tonga eto atsika vilavitra eragny Madagasikara na viretra-pirenena tonga eto fermada mba handray anjara eto ary handray anjara vidy tsy vitany sangasangana fosy fa mba mividy mivokatrinay tansary rehetrarehetra ato indrindrindrindra mba zany gnanay satria zahay koragna eto mpamboly café dia faliny tegna anay zany am'izao zavatra ataon'ny fermada zao engane mba hitombo hatrany le zavatra iresatsika miasa makagny amin'ny taogna avy zama zany de fa vonina efa hangasarasara kokoa nono to tamery taogna zany ty nietinay amin'ny taogna ty etinay mety zavatra hafa koa gnetiteza amin'ny taogna hoazy tsara aloha le café tsara ny café ty tena hita hoe naturel be le café ty sady mividy any manana sotra beta ty zany any dia novokariny kofama izy tya mba fanitarana ny fampirobona fampitaovana ambanivohitra hatram'izay zany tsika dia niainga foana teo amin'ny karakarana an-tany travaux du sol hatreo amin'ny fijinjanana ny récolte fa mizoatran'izao tany kofama ao anatin'ity fandraisana anjara amin'ny fantratrarana velorano fasivy tya dia miditra bebe koa ny amin'le hoe post récolte transformation ka ezahana am'izany ny ampiroborobo fitaovana ho any amin'ny industrialisation petite industrialisation zay zany tena dikany ity vary ty zany dia vary ny novokariny amin'ny alalan'ny hoe étuvage ty zany réétuvé ny filazany ty zany hoe misy kitina machine zany maromaro zay ahafahana mahazo an'ity vary ty inona nefa ny avantage aveo ny avantage de zao tsara be zany ireo élément nutritif ao aminy zay azosika avy amin'ny tsatsabary ny tsatsabary matetika de ometsika amin'ny kisoa fotsiny raha ohatra ka mitoto an'ity vary tsotra ty tsika nefa ny ao daholo misy an'ny oligo élément rehetra ny matière nutritive rehetra ato zany samy hafa misy reto vary reto noho le hoe izy étuvé ahoana moa nafahana tonga azy étuvé azaveko aminareo tsara fa io vary ekotra io samby vary ekotra ihany reto makalioka amin'ny 4 fa izy io zany dia nandrahonay amin'ny akoatriny izy andrahonay amin'iny akoatriny zany à 85 degré eo dia aveo tsy mihoatra ny 85 degré dia aveo passenay amin'le hoe cuisson à vapeur zany hoe mbola andrahonay indray izy zany aveo mandalo vapeur ohatrany hoe entana ohatran'ny amin'ny cocotte mitrin dia misy vapeur dia zay vao atapy ka eo amin'ny 11-12% eo ny taux d'humidité-ny vao totonay izy dia mame an'izao ka ny tena avantage ty jereo tena tsara fa tsisy tapaka mihitsy le vary satria lay élément nutritif rehetra na le reo le micro élément oligo élément dia mipetaka rehefa ataontsika vapeur izy dia mipetaka amin'le vary ao anatin'le akotra eo dia rehefa totoina izy zao hitanareo zao fa sady ao daholo zany ny vitamine rehetra ao daholo zany ny matière nutritive rehetra ny micro élément rehetra dia sady zereo le vary tsisy tapaka fa amin'ity ndray izy vitsy zany vary vaky zany satria efa rakofa n'lay élément rehetra micro élément rehetra lay vary fotsy ao anatiny hoe manana an'le fanodinana kely izy eo amin'ny distika misy azy fa tsara zay io zany le unité machine le kitina machine ahafahana mantanteraka antony dia vokariny kofama fa afaka manatona kofama izy